fa miara-miasa akaiky ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna amin'ny ady tao amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay naneo izay fiara-miasa izay indrindra raha moa izy ireo tamin'ny fanombohana ny opération coup d'arrêt tany Toliara ny sabotsy teo. Tsy miasa irery ny fahefana mpanatanteraka fa miara-miasa amin'ny fahefana mpanao lalàna eo amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Notsindrin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena izany tany Toliara ny sabotsy lasa teo. Miara-miasa tsara ny fitondrana mpanatanteraka izay tarin'ny filohan'ny republika Andriamatoa Hery Rajaonarimampiany sy Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Takolo Roger ary ny fahefana mpanao lalàna ny eo amin'ny anteny meram-pirenena. Karaha tonga ity fotoana hoentina manambara mpahabemaso fa halefa manomboka androany ny ady atao tsy fandriam-pahalema dia ireto zahay tompoko lahy sy tompoko vavy mampiseho fa miaran-dalana tokoa amin'izany ady zany izahay solombavam-bahoaka. Nanamafy izany ihany koa ireo solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara. Araka ny fanapahan-kevitra nataon'ny député rehetra tao Tsimbazaza iny dia misy andraikitra lehibe ny député ary io lancement-ny coup d'arrêt io dia ny solombavam-bahoaka no manao suivi ny asa ataon'ny force zany mba tsy hisiny olana hoe force reto lazaina fa lasa mamono le vahoaka satria araka ny nambarany solombavam-bahoaka dia ireo solombavam-bahoaka ireo no mahafantatry ny district misy azy, mahafantatry ny vahoaka misy azy izay indrindra no nametsarana nananaovan'izay décision zay aleo le solombavam-bahoaka mihitsy no mandeha manao suivi miasa ataon'ny force mandritra ny opération io. Pour la solidarité, ni Assemblée nationale, ni gouvernement, momba ilay lancement ni coup d'arrêt zay ampiharina ito amin'ny tany firenena ino dia fantatrina. Zahay zany no manoro lalana. Ny force satria naonahoana fombatao raha misy zany ny fitavy filaminavana Antananarivo dia tsy mahafantatra aiza tokoa ny coin aiza ilay olona anisany rangory fototsy ny afo amin'ny tiasan-dahalo ity. Anjara solombavam-bahoaka, anjara mera sy ny président fotany ny manoro lalana. Ny sabotsy lasa teo ihany koa no nanolorana ny samboady anireo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ireo distriktan'ny faritanin'ny Toliara sy Fianaratsoa. Nisy ihany koa ny fanitanana niarana tamin'ny mpanakanto fanta-daza maro.